fanatina vaovao tokantranonao a mitohy hatrany ny émission antsika zany miaraka amin'ny revue publique araka ny jingel na ny générique hitanao na enao teo anoloana tsy bana entsika fa hoy fotsiny mantsana hoe vavolombelona roa zany zay de ataontsika eo amin'ny centre ny resadresaka eo zany alohany Samuel voalohany toko 12 ny hoe misy zavatra tadiavin'ny lenarin'lanitra sy ny tany ho ataonao sy ny mitondra fanatitra fa ny manatona iaina de rehefa manatona iaina zany ianao a de na fomba fanatenana fanatitra azy ao amin'ny tora ao amin'ny fahasoavana misy fepetra de any arinazy zay a ho jerevantsika fa hoe hoe andao ary aloha ka vavolombelona roa hafa isika ho anareo izay nanaraka ny fandarana teo anoloana zany de ny vavolombelona faharoa alaitsika ao anatiny hoe ny olona manana ny fanan'ilay naharin'lanitra sy ny tany zany tsy de matimaty mpanomezana io hoe na de voneo le fanomezana fa ny réalité hita maso am'izao vamoton'izao eo amin'ny tontolo mpivavahana sy ny tontolo mpaminanina ho iaho a ny réalité hita maso hoe ny olona tsy vonina amin'ny akory fa tena terena ankolaka mihitsy ny olona anome amina fotoana hoe misy zay milaza aminao enao mandeha any amin'ireny fiangonana samy hafa reny de tenena daholo ianona nanome an'izao ianona nanome an'izao ianona nanome an'izao ianona nanome an'izao misy olona tsy voatonona mihitsy aho inary ny fitenenana an'ilay olona tsy tonona mihitsy iny ka reny zany ho jerevantsika daholo ny fanao araka ny baiboly raha mampiasa baiboly ny averiko foana ho anao tsy mampiasa baiboly zany a tsy toizo ny lalanao tsy natao anao mihitsy ity fandarana ity raha mieritreritra hoe de mamotika ny kapokanay koa zao rehefa biblika zao ho anao tsy mampiasa baiboly fa mandeha amin'ny herin'ny ody mandeha amin'ny fampona zay Andriamanitra iverinao a toizo ny lalanao mbola tsy antsoanao zao taonay izao fa ho anao le mampiasa baiboly ho anao le mampiasa baiboly a de makan-dalatsoratra masina ray de iny ny ritiny fitiavana ny lehibe indrindra ka na efa manganatra na efa manao tsy fanao rehetrarehetra te ndraindray mandeha moa akizikely ao an-trano nalana vavy a ohatra hoe misy tovolahy kely zany tovolahy kely manodidina 7 taona mandritra 7 taona de mametraka fepetra le ray aman-dreny ohatra hoe zao a lisany raha vao tsy tonga ato an-trano amin'ny fitsasany de diko ny varavarana ohatra zany de lasa le tovolahy kely mirenireny any mampiarapiaraka any manao adanany de mity le trano fa fitiavana ozy ny lehibe indrindra na de efa tsy mankato ray aman-dreny ary de le fitiavana an'ilay ina moa fiten'ny tanora andreny le bokaka kely zany zay ny lasa zava-dehibe ka ity émission miaraka amin'ny revue biblique ity tsy ndriko ho an'ny olona zay mampiasa baiboly ihany a kanefa ritina le anankiray kely de ahito zay fomba fijery zay hoe ny devolo ny manao an'izany ny émission teo anoloana rehetra de efa nanaporofonay hoe ny devolo ny makan-dalatsoratra masina ray de vakina rehefa tonga ao amin'ny tany masina na ho ampiangonana na eny amin'ny tempolo eny am'jeritreretinao de vakina de iny ray iny na de tsy ary ny lazay nylay baiboly de ahito zany ianao hoe tsy zay nyle baiboly fa anananao antoka fa marina raha baiboly le ataonao a de aleo mba tsy manana an'izay esprit satanique zay matitoko fa efatra ao zay ho azay tsy naraka an'le fandarana le fakapana ataon'ny devoly an' Jesosy de aleo miala am'izay esprit satanique zay zany na zay hoe lalatsain'ny devoly zay hoe aka baiboly aka toko sy andininy anankiray de iny lolololovokeo a de anontsy fanao a fa alaiko le Korintiana toko 7:12 eny fitiavana ny lehibe indrindra zay zany ty le fandarana ty ya tanena toko 15 zany no témoignage na vavolombelona fatelo zany io raha alaitsika le Samuela fa le Samuela aloha tsy alaitsika ataontsika vavolombelona fa ataontsika santona ny resakintsika le izy ya satria le resaka mato amin'ny Samuela voalohany toko 12 azay naraka tsara fandarana zany de hoe rehefa manao le tsy fanao io anao fa mividividy an'ilay fanomezan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanatitra amin'ny alalan'ny ohatra hoe tambazana amina zavatra hita maso any Andriamanitra de hoytsika hoe zay le nilan'ilay fanan'Andriamanitra tao anatin'ny Saoly mpanjakan'ny Israely zany ya de tsika zany am'izao vamoton zao misy olona eritreretintsika hoe leader spirituel mpiambina ny fanahintsika ray aman-dreny ara-panahintsika misy olona eritreretintsika ohatr'izany de asioko atsika le fanao ny hoe raha manao fanao tsy araky ny voasoratra zany ilay mpaminantsika na koeninatsika na episkopoatsika na apostolitsika na mpampianatratsika io na evangelistetsika io raha manao zavatra tsy ohatry tsy araky ny voasoratra io fa lasa mihoatry ny voasoratra zany de mety nanana an'le fanan'Andriamanitra izy hoa zany marsy fako marsy tany amin'ny lasa rehetra fa eo amin'ny fotoana ndraiky amin'ny fanapahan-kevitra hoe
iaina amin'ilay tsy voasoratra intsony de miala zany le fanan'Andriamanitra de ozy ahako hoe ataovy ny andraikitra ao tamin'ny fandarana fahatelo talohan'ity zany, ataovy ny andraikitra ao ny mpaminany oka hiteny fa ianao manino mamatara de voanankiray amatarana an'le mpaminany zany no diniatsika zao sy le fandarana anankiroa teo anoloana hoe voanankiray amatarana am'le mpaminany hoe raha le mpaminaninao tsy afaka consultena raha tsy mipehenao, raha le mpaminaninao rehefa misy olona manome zavatra de omenao ny main droit de tadiaviny koa ny main gauche. Ohatra hoa ny teneniko teo hoe nisy olona ohatra zany hoe tratrany kanserana nono izy de mety natao scanner natao an'ity fitsaboana cancer ty lany amina million de nametrahana tanana de sitrana le cancer de efa mba manome zany le anabavy sitrana le cancerana nono hoe tiany foiko ohatra 50 000 francs fa naovan'le pasteur na le coyen na le episcopo na le mpaminany na le évangéliste entre parenthèse le teneny kesy teny eny ambony pilipitra hoe ianao verangara ohatra ka sitrana tamin'le cancer ngenao tany amin'ny hôpitaly mety lany million Andriamanitra nanasitrana anao hoe de 50 000 nanomenao de za miteny anao tsy fanany le narinlanitra sy ny tany zany ya satria 50 000 nge mitany masinao fa hitsainao zay nataony olona sitrany cancer io hoan'ilay narinlanitra sy ny tany le nanasitrana azy tao ambadiky ny tsy fantatrao ka mety nananao le olona za tsy ndriko tsara hoe mety nanana fanan'Andriamanitra izy ombary tahaka ny Saoly fa eo amin'ny fotoana zay tsy ankatoavana ny voasoratra de miala izay fanan'Andriamanitra de miditra ny fanahy mampatahotra na miditra mihitsy ny fanahiny maty na miditra mihitsy ny fitiavana hitady Andriamanitra manao miracle zay tiniatsika daholo moa inona mahatonga miracle mirongaronga be am'izao tonjato iainantsika izao. Alefa Daniela toko fahadimitsika zao sokafo ny baibolinao nany anahy koa sokafako moa Daniela toko fahadimy. Daniela ndray ho anareo zay tsy mamaky baiboly fa niatiko ianao mamaky baiboly satria revay biblika angely miaraka aminao azonao revay biblika zany tsy ndriko ihany tsy ndriko hoe inona moa le revay biblika le revay biblika moa ny revay zany fifoazana sina revay ny telefôna anao manaitra anao amin'ny dimy zay ny revay fifoazana fiavaozana zany andikanany revay daholo de ny fifoazana na fiavaozana hoentina eo am-pelatananao zany ny revay zany hoe tena hotaitsy ianao tena hotaitsy fa tsy tairinay ianao amin'ny faminanina tsy tairinay ianao am'le ndray mitoaka ohatr'izay de miracle tsy tairinay ianao am'le tsikatokana de vola be tsy re zany nanairanay ianao tsy tairinay ianao hoe tsara tare be tritra amin'ny fiangonana itsy tsy tairinay ianao hoe jerevina renge ny tomobile eo amin'lohany toko tamin'ny fiangonanay fa 4 be daholo zay manana ny tomobile tsara indrindra tsy tairinay ianao hoe avingana ianao raha jery fa mpitondra fivavahana rehetra mivavaka ao aminay tsy zany ny anairanay ianao fa ny anairanay ianao tairinay ianao araky ny baiboly de zay le revay biblika hoe hitanareo nareo mampaisa baiboly fa tinga tsy hitanareo ohatrany mety raha atao ty ohatrany mety raha atao ty ohatrany mety raha mpihinany ty le ataonareo iny de miteny koa hoe zay le raha zay ny baiboly ohatran'izay zany le revay biblika raha tenenitsika miteny tsotsotra ozy nareo inona le revay biblika ka zay zany mahatonga anahako mainsista foana hoe aleo mba sokafana ny baiboly zany raha afaka mijery baiboly ihany ianao de misy ny bokyny Daniela indray ataonao any amin'ny faraparan'ny testamenta taloha ny baibolinao de any amin'ny faraparan'ny testamenta taloha ny baibolinao de arosonao tsikelikely ka raha vao tonga eo amin'ny bokyny Ezekiely ianao de alohan'ny Ezekielany misy ny bokyny Daniela ohatr'izay zany fijerevana ny bokyny Daniela zany andao ary Daniela toko fahadimy inona lazain'ny Daniela toko fahadimy fiteko amin'ny akabia zany le izy aloha de aveo alatsika le andalatsoratra masina ilay ao amin'ny Daniela toko fahadimy misy lehilahy anankiray zanaka-mpanjaka natsoina hoe Belsazara zanaky Nebokadnezara mpanjaka izy io Nebokadnezara no mpanjaka anankiray anisany nandravarava ny tany rehetra tamin'ny andron'ny amperora babilonianina de rehefa maty i Nebokadnezara lazain'ny baiboly ny teneniko satria ho anareo pahistoire de malala tsara fa nisy mpanjaka betsaka teo amin'ny tanin'ny babilonianina
fa tsy mampianatra tantarika fa le lazain'ny baiboly io teneny keo a sendra garotsika. De ny baiboly miteny a rehefa maty Nebokadnesara de Belsazara zanany a anisan'ny mpanjaka anankiray izay nanjaka nandimby any Nebokadnesara rainy zany. De amin'ny hoe mpanjaka goavana natanjaka nandravarava ny tany rehetra nyty Nebokadnesara mpanjaka ity, de na ny Israelianina aza de niravaravany ary ny fanaon'ny mpanjaka rehetra tany aloha rehetra, satria natateo arina ela be tamin'ny androny Alexandre lehibe a tamin'ny ampiaroran'ny Krisia. De fantatsika tsara ho atsika fahita-tara fa zay tsy azo babo entina any amin'ny tany de dorana. Zany zany fanaon'ny olona rehetrarehetra zay manorona ny fiandrianany amin'ny tany samihafa. De rehefa maty Nebokadnesara mpanjaka de nanjaka tao anatina arena, nandova falebiaza mpiandrianana i Belsazara. De indray andro amin'ny bokin'ny Daniela toko 5 a navoaka ny Nebokadnesara daholo ny fanaka-masina tany amin'izay firenena rehetra ny baboniny raika. Dia anisan'ny nalaina zany mazava ho azy ny fanaka-masina tao amin'ny fiarany fanentikeny ilay narolanitra sy ny tany tany Jerosalema izay nalainy Nebokadnesara raika. De nalainy ny kapoaka volamena zay tokony tsy mahazo misy misotro amin'io raha tsy ny Kohen na nampisorona tany amin'ny tany Israely zany. Eo ampisotroana n'ilay divainy Belsazara amin'io kapoaka masiny avo indrindra io no mahita ny tsy fahita, satria ny soratra nipotra teo amin'ny rindrina tsy fantatra hoe iza nanoratra azy ary tsy hay hoe iza ny mahavaky azy. Taitra Belsazara nalaina ny mpanao ody ny Kaldeanina ohatran'le nataon'ny Farao tany amin'ny tany Egypta zany a arak'izay nambalako teo amin'ny fandarana teo anoloana. Nataon'ny Farao naka ny mpanao ody ny Egypta. Fa ny nataon'ny Belsazara ndray naka ny mpanao ody sy ny olon-kendry ny Kaldeanina rehetra izy hoe iza ny mahavaky an'le soratra. Natsona ny olona rehetra, natsona ny olona rehetra, tsisy navaky an'le soratra. Ny valomainty niendrik'ilay mpanjaka lehibe, ny valomainty. Tsy fantatro izy na efa mano tamin'ny vanim-potoana io fa eo ampisotroana divay mantsy izy. Ngambany izy raha mamo a mety ny sava mihitsy ny amamony amin'ilay soratra zay obiasy, piskidy, mpanao ody rehetra tonga ao aminy de tsisy navaky an'ilay soratra. Natsony ny renina. Inona ny vahaolana ny tironena ozy? Daniela toko 5 zany vakiko zany. Ozy ny renina hoe raha ihany sisa ny sens possible rehefa tsisy navaky an'io soratra io. Misy lelahany manana ny fanahin'ireo Andriamanitra, Daniela ny anarany, tamin'ny andro ny rainao de izy namaky nofy ao amin'ny Daniela toko 4. Mbola any io lehilahy io, mino ozy ny renina fa io lehilahy io no avaky ny soratra fa manana ny fanahin'ireo Andriamanitra izy. Razonao tsara zany ny zavatra niteneniko tao anatin'ny fandarana faharoa alohan'izao tetsiko zao de oza hoe lay ody ho a mety be ho a ody io a ny omby aso a tena mahavita zavatra fa misy inona ozytsika tamin'izay misy limitiny, misy fetra. Eto amin'ny Daniela toko 5 indray zany tsika de voaporofitsika fa misy fetra ny heriny ny omby aso, misy fetra ny heriny ny ody, misy fetra ny heriny fampon'Andriamanitra tsy izy, misy fetra. Averiko ihany ny appel nataoko tany amin'ny fandarana tany aloha hoe raha sady manompo Andriamanitra lazain'ny baiboly aloha ny manompo ody a ajanonondry zany fanao zany fa mamotika anao. Fa raha tsy mino baiboly hoe ianao fa ody le tena hitoponao a de naty fandarana ty aza tsy tsara kory anao mampiatrano azy. Zany averiko tsara foana zany. De ohatr'izao foana ho amin'ny fanaon'ny olona manompo Andriamanitra tsy izy. Ohatr'izao foana ny fanaon'ny olona miconsulte an'ireny mpaminany mavita miracle. Ohatran'ny Simona mpanao ody tao amin'ny asan'ny apôstôly toko 7:7 vakitsika. Fa ren'ilay olona mahavita miracle mampiseho ny hery reny nefa tsy ilay narolanitra sy ny tany nanehoany an'le hery, tsy afaka miconsulte an'ireny ianao raha tsy mitondra inona? Mitondra fanomezana. Ohatran'le nataon'ny Namana nainga avy any Syria izy mitady ny Andriamanitra ny Israely de efa mitondra fanomezana izy omen'ilay lehilahin'Andriamanitra. Eto kosa misy lehilahy tsy Israelianina, mpanjaka ny Kaldea
na mpanjaka ny Babilônia na ozy tsika ao anatin'ny baiboly mahazatra. Misy lehilahy anankiray mpanjaka ny Kaldea, Persazara, may volotratra ao ny teny malagasy. Inona no lazay ny soratra? Zay natsoina rehetra tsy nahavaky, efa nomaniny tao ny fanomezana. Hoe zay marvaka io soratra io ka milaza amiko ny dikany, reto ny fanomezana. Mino fa efa misokatra amin'ny baibolinao amin'ny Daniela 5, andeo ia mba avakitsika le fanomezana nomaniny mpanjaka. Satria averiko, ny olona tsy mivavaka amin'Andriamanitra ny Israely dia tsy afaka miconsulter mpaminany raha tsy mitondra fanomezana. Averiko, ianao zany ny mpaminanao, ny koyenanao, ny episkoponao, ny apôstolinao, mpampianatra anao, ny pastoranao, raha isaky makany aminy ianao dia tsy maintsy mandoko consultation dia vakiako ambato lampy fa tsy fanahy lenarin'ny lanitra sy ny tany ao aminy. Ao a reto le fanomezana nomeny maniny mpanjaka satria nieritserety ny mpanjaka fa ny fanahy ao anatin'ny Daniela dia ny fanahy ao anatin'ilay ombiasina na ao anatin'ilay olon-kendriny, fa tsy fantany fa fanahy ao anatin'ilay Daniela fa fanahy ao anatin'ny Petera. Lay niteny tamin'ny Simona hoe oko verim-ba amin'ny tenanao ny volanao. Tsy fantatry Belsazara fa ny fanahy tao anatin'ny Daniela dia ny fanahy tao anatin'ny Elisa ao mpanjaka faharoa 15 mivaikitsika teo tamin'ny émission teo anoloana, ka hoe na dia nanery any Elisa azy namana dia tsy nandray an'ilay fanomezana izy satria misy fotoana ny zavatra rehetra. Sakafo ary ny baibolinao a, arao ny andalatsoratra masina vakiako a, reto ny fanomezana nomeny ny mpanjaka ny consulté any Daniela, habaka ny soratra goavana le fanomezana ndao ary. Etsy amin'ny andininy Daniela 5 a, dia etsy amin'ny andininy 9 le fanomezana fotsiny jerevantsika zany a 16 Daniela 5:9 anareo mihaino radio. Ozy ny baiboly hoe ary efa reko ny aminao izy. Ozy zany Belsazara mpanjaka mantsy ny Daniela. Efa reko ny aminao fa ianao no mahalaza hevitra sy mahay mampiseho hevitra miafina. Koa raha mahavaky ny soratra sy mampafantatra ny heviny ianao dia ampiakanjona volomparasy, hasiana rojo volamena ny vozonao ary ho misy mpanapaka kelina amin'ny fanjakana ianao. Efa ela ingery olona io fomba fanao amin'izao vanim-potoana zao io zany hoe omena place politique ianao zany. Ataovy zao a dia tendraina ho secrétaire général amin'ny ministère ianao. Ataovy zao dia terena ho directeur de cabinet ianao ary ny mahasositra raha miresaka any amin'ny firenentsika fotsiny satria nanao appel ho an'ny mpitondra fanjakana tamin'ny émission fahatelo talohan'izao hoe raha mba misy ministra miaino zao fandaran'izao a dia mba mijereva dictionnaire dia jerevo ny définition ministre fa manompo ny dikan'izany. Efa tramin'ny ela zany io manao fanampy hoe apetraka etseona raha manao an'izany. Koavana zany fanomezana no maniny mpanjaka ny ebokatiny mpanjaka ny Kaldea ho any Daniela zany. Hoy amantsy anao zay zany le vavolombelona faharovakitsika eto. Raha manana fanan'Andriamanitra le olona dia ko very mba amin'ny tenanao ny volanao fa ny fanomezan'Andriamanitra tsy azo fidim-bola. Ny olona mivavaka amin'Andriamanitra tsy izy no tsy afaka mahita zavatra, le mpaminany na le mpahitany na le koyenina na le episkopoany na le pasteur ratsy tambazana vola. Ny olona manana le fanahan'Andriamanitra tsy fitina. Inona ny navaliny Daniela an'izany tenin'ny mpanjakany Babilôna izany. 7:10 inona ny navaliny Daniela zany? Dia namaly Daniela ka nanao teo anatrihan'ny mpanjaka hoe aoka ihany ho anao ny fanomezanao ary ny valim-pitianao omeo mihafy nefa ho vakiko amin'ny mpanjaka ihany ny soratra ary ampahafantariko azy ny heviny. Hitanao zany tem-panahin'ny olona manana ny fanahiny le naharin'ny lanitra sy ny tany zany. Elisa rehefa nomenina manana le fanomezana dia tsy nandray satria tsy Elisa ny nanasitrana fa Andriamanitra ny Israely. Eto i Daniela tsony ny mpanjaka handikan'ny soratra sy hamaky ny soratra dia nomeny fanomezana fa ozy Daniela omeo olo-kafa ny fanomezanao fa ny soratra ho vakiko
ny valim-pitianao tehirizy ho anao fa ny soratra ho vakiako ny olona manana ny fanahana Andriamanitra tsy le vola tsy le fanomezana tsy le voninahitra no miaisite azy ahitany tsy fahita zay le antsoina hoe danger mantsy anareo. Inona nataon'ny mpitondra fivavahana amin'izao? Inona nataon'ny mpaminany amin'izao? Inona nataon'ny karazana rapy amin'izao? Inona nataon'ny karazana Cohen amin'izao? Inona nataon'ny karazana episkopo amin'izao? Inona nataon'ny karazana pasteur? Betsaka amin'izao vanim-potoana izao. Ohatran'ireny nataon'ny olona makany amin'ny tantara-be ireny, arakaraky ny fahasarotan'ny afera kretena no alafosan'ny vola alaina. Averiko ny olona manana ny fanan'Andriamanitra reo olona ito le fanomezana ohatran'ny nataon'ny Namana, ohatran'ny nataon'ny Simona Mpanahody amin'ny asan'ny apôstôly toko 9, ohatran'ny nataon'ny Belsazara ao amin'ny Daniela toko 5, fa ny olona manana le fanan'Andriamanitra sy tena le mpanina ny rano le narin-lanitra sy ny tany azominy anao satria tsy vidimbola ny fanomezan'Andriamanitra. Fa raha olona manao miracle izy, manao fahagagana izy, kanefa tsy ilay narin-lanitra sy ny tany no mipetraka ao aminy, fa lefa natao anatin'ny Namana, lefa natao anatin'ny Simona Mpanahody, fa natao anatin'ny Belsazara, izany no fanao anatiny, dia tsy manao an'ilay zavatra aminao izy aloha raha tsy maninona mandray an'ilay fanomezana. Fantaro ny olona miambina ny fananao, fantaro ny fiangonana tokony hisy anao. Fa volombelona farany ary afahanao manao ara-baiboly ny asanao ao anatin'ny bloc mpivavahana samihafa misy anao karaha mampiasa baiboly. Taky ny mahazatra fidiniko ny tantara dia izay andalan-tsoratra masina teny ilaitsika no vakitsika. Dia amin'izay zany tsy dia lava izy fa ianao afaka mamaky an'izany miadana ao aoriana ny fandrenesanao fandarana. Ao anatin'ny boky ny Genesisa na ny Beresita ozy ny Torah. Ao anatin'ny boky ny Genesisa na ny Beresita dia misy tantara ohatrao amin'ny toko 440. Boky ny Genesisa na fiandohana koa zany raha ohatra hoe dika teny katolika reny na dika teny vaovao reny no vakinao dia ao amin'ny boky ny fiandohana. Ohatrany zavatra mitrango ao amin'ny boky ny Genesisa toko 440 na boky ny fiandohana io mety daholo azy boky baiboly vakinao ary raha sanatry ny vava zany ianao mahita hoe totrany tsy ato amin'ny baibolinay zany zareo avao amin'ny brevet biblique dia fandraitsika dia azavaina aminao le izy fa amin'ny akapobeany zany zay tonga amin'ny tokantranonao io efa namaky ny dika teny rehetra. Ka nasanatry ny vava ary hoe ohatra mitady hety le dika teny atao aminay nefa tsy zay le dika teny ao aminao dia tsy zay le fanazavana hoentinay zany dia mety foana zany io baiboly io fa aza manahy anao hoe nenay teny frantsay, nenay dika teny témoin de Jéhovah, nenay dika teny Jesosy mamonjy, nenay dika teny diema, nenay katolika, nenay toralia tosefera nitanay taloha. Mety baiboly ny anara zany fa raha kototra ny anaran'io dia tsy mety kosa. Zay zavaiko foana zay. Zao zavatra mitrango amin'ny Genesisa toko 440 ary na fiandohana na Beresita zay amakinao azy eo tsy maninona. Ao amin'ny Genesisa toko 440 nisy lehilahy mpianaka anankiray. Ny anaran'ilay neveu-any antsoina hoe Lota, ny anaran'ilay dadatoany antsoina hoe Abraham. Izy mianaka ireo dia niala tany amin'ny tany antsoina hoe Ora. Io tanàna ny Ora io dia tamina tanàna anankiray natsoina eo amin'ny tantara hoe tanànany Samera zany. Dia rehefa poto io tanàna io dia avy amin'ny zaratany io nakana ny Babilôna ankehitriny tamin'ny ao anatin'ny baiboly Turkia amin'izao vanim-potoana izao. Dia misy lehilahy mpianaka niaraka tamin'ny vadiny avy niala tany amin'ny tanàna antsoina hoe Ora dia nakany amin'ny tany Kanana. Dia eny am-pandehanana metaina izy mianaka ireo dia nisara toerana. Dia rehefa nisara toerana izy mianaka ireo dia ohatraohatrany tsara hivelomany zany ny tany antsinanana teo amin'izay misy an'zareo zany. Dia lasa nakany ny neveu ny lehilahy anankiray antsoina hoe Abraham na Abraham. Dia rehefa nandeha tany io neveu any antsoina hoe Lota io dia notafian'ny mpanjaka ny Kaldeaka amin'izay vanim-potoana izay mbola tsy ampira ny Babilôniana
babo ao am'izany zavatra any de nipapona daholo ny fananan'ny olona rehetra tao Sodoma sy Gomora nanovany mpanjaka ny Kaldiaza. De rehefa nareha zay Abrahama satria olona niara-niainga tany amin'ny tanànany Ora izy ireo ao amin'ny Genesis 12. De nalahelo i Abrahama de rehefa napahakevitra izy niaraka tamin'ny ompy kely iny ozy ny dika teny protestante andevolahy zany a raha dika teny mazava mivakinao na Témoin de Jéhovah na DM niaraka tamin'ny andevolahy ny Abrahama nanambakevitra hoe andeha hanavitra hitondra fanampiana ara-tafika ho an'ny mpanjaka Sodoma sy Gomora mba hanavotana ny Lota ao anatin'izany capture na fahababoana mahazo azy zany. De nataony ady efa niravoravo tanana ny mpanjaka rehetra tany fa no niherin'Andriamanitra nomba nyty i Abrahama ty de resy ny mpanjaka izay namabo angy Lota sy ny tanànany Sodoma sy Gomora ao amin'ny Genesis 14.